Goriab, sosalay indray miaraka aminao a video vaovao mahakasika ny retrait momba ny Butter Street sy ireo tsara ho fantatra ary ahoana ny fomba nahazoako an'ilay centrone tao anatin'ny Butter Street. Mialohan'ny tena niboatsika dia tsara aloha mifankafantatra raha zao nao no tafaraka amiko dia Jocelyn Randriana Soniaina no miaraka aminao ao anatin'ity profil Facebook Jocelyn Randriana Soniaina ity. Dia hitanao ombeny eny dia niresaka S-group no tena ilifozako zany no système io maharitra ary stable tamin'ireo business en ligne rehetra zay nataoko hatrazay. Dia mahatratra 520 nareo manaradia ary azadino no mikliquer an'ilay follow zay na suivi dia miakatra avy hatrany ianareo mpanaradia. Tian'roy mahakasika an'izay S-group zay raha ohatra ka mahaliananao. Iaho mampiasa compte FB anankiroa dia ny iray Jocelyn Randriana Solo tia nataoko ifanareserana amin'ny namana sy ny havana amin'ny tontolo mpiainana amin'ny ankapobeny fa le iray compte business zany. Dia manana page ihany koa iaho Jocelyn Randriana Soniaina, afaka ifandraisanao amiko daholo ireo compte anankitelo ireo. Lasaritsika mialohan'ny tena hidirana amin'ny telefona ohatr'izao ny paozin'ny compteko zany amin'izao fotoana zao asehako anareo. Dia $52 no efa ninvestisiko anatin'ny Butter Street ary manana token mahatratra na coin base coin mahatratra 1,159,900 aho zany zao. Dia vonahazo an'ilay centrone iaho tamin'ny alalan'ilay annonce nataon'ny Butter Street atao anatin'ny groupe telegram. Oseko atsika zay ahoana fomba nazahoako anazy io ary $13 tia dia avy amin'ny commission sy le gain amin'ilay trade zany. Ty le earning ety lay gain avy amin'ilay trade dia misy ihany koa ny déblocage vokatra n'ilay vola nanaovako investissement mihoatra ny $30 ka mahatonga anahy mahazo gain double zany ary angaikaingana koa lay gain azo avy amin'ilay application ty. Ny mboatsika anazy dia hoe ahoana ny manao an'ilay retrait satria zay voatoatin'ny video dia zay angamba no ataontsika avy hatrany. Lasa tsika miditra aty amin'ny telefona avy hatrany mandeha tsika ao anatin'ilay application Butter Street. Dia hitatsika io zany ny endriny amin'izao fotoana zao zany. Dia raha mijeritsika ato anatin'ny market dia ny hena kely ny valeur ny token zany lasa $0,0276 zany ny valeur ny ray PS. Dia raha ohatra ka mbola tsy azonao ny atao hoe resaka crypto-monnaie dia mandehana any amin'ny application antsoina hoe coin market cap. Satria mbola marobe ianareo no miteniteny foana indraindray manao commentaire sy zavatra miseho rehetra zao dia lazaina fa scam. Mila mianatra ianao ina ny antony mila fantarinao ny antsoina hoe resaka crypto-monnaie sy ny fomba fiasany ary inona moa zany ny tena ampiasana anazy io ary ihany koa
mila ianaranao ny antsona hoe airdrop. Ny airdrop dia karahana système anakiray fanaovana marketing ana crypto anakiray, dia lay BS token izay azontsika am'izao fotoan'izao io, satria mbola ao anatin'ny système antsona hoe mbola tsy tafiditra ao anatin'lay DEX izy na le décentralisation ny crypto-monnaie, fa mbola centralisé ao anatin'ny ty blockchain ny BST ihany. De dikan'izay tsy mbola afaka ataonao échange naizanaiza ny ivelany io, zay mahatonga an'le hoe airdrop, satria mitady holder marobe zany zareo dia asiako antsika moa zany hoe inona ny fomba nataony amin'ny alalan'le airdrop zay dia ianao zany miinvité olona mba azahoanao token, de nefany mirécompenser anao izy vokatra an'izay asanao zay le déblocage an'ilay token, satria mila miinvestira kely ianao $30 minimum dia mahazo an'ilay déblocage. Fa raha ohatra ianao iaina fotsiny ao anatin'ilay investissement fotsiny dia na $10 dia efa mety. Dia ny crypto-monnaie dia raha mijery anatin'ny site-ny na ny application CoinMarketCap dia ireo hitantsika ireo bitcoin milo alalana anazy, de ethereum ny manaraka, USDT ny manaraka, stablecoin ny USDT ny valeur anakiray mitovy amin'ny dollar anakiray. Dia hitantsika marobe izy ihany, efa mahatratra any amin'ny 26,000 mahery izy zay de ary ny valeur amin'ny ankapobeny zany zao dia mahatratra 1,2 trillion ny volume ny ataontsika market cap zany. De BS zany mitovy amin'ireo ray amin'ireo, fa raha taloha moa zany tany amin'ny 2008 2009 tany ny foronan'ny bitcoin, izy ny voalohan'ny forona. Raha mijery ny tantara antsika dia vidina pizza izy tamin'izao fotoan'izany, ary amin'izao fotoan'izao izy dia lasa valeur refuge, zany hoe miova be zany lay tantara vokatra n'lay fiakaran'ny valeur an'izay, satria raha taloha ny volamena, volafotsy reny no valeur refuge, de amin'izao fotoan'izao zany ty crypto-monnaie ty no anaovan'olona valeur refuge, zany hoe ato izy zany no mitahiry an'ireo harenany ny maro zany, satria misy taona miakatra be izy ty aorinan'ny période ny antsoina hoe halving, izay mihena moitié ireo gain azon'ireo mpanao minage mahakasika an'izay bitcoin zay. De mihena tranony ihany koa ny nombre ny bitcoin misy eto ambonin'ny tany zany. Raha amin'izao fotoan'izao dia mahatratra eo amin'ny 19 millions mahery eo ny sisa miserasera ny bitcoin eto ambonin'ny tany, de hiena indray io zany aorinany mois de avril mai eo amin'ny 2024 dia mitombo indray valeurany. Dia ary nitenenin-zareo mety hatratra $100,000 ny ray bitcoin amin'izay fotoan'izay. Zay mahatonga ny olona lay lava mividy bitcoin zany, manangona amin'izy moramora zao zany, zay le antsona hoe miholder crypto zany, zany hoe manangona ianao zany zao de rehefa ambony ny valeurany dia mivarotra indray, zany hoe zay mahatonga an'le hoe valeur refuge. De verenantsika lay retraité eo, de tsika amin'ny home page manina manao retrait an'ilay USDT, ny antony dia mba tonga ny olona ho confiant kokoa hoe tena mandeha marina ve izy ity sa tsy mandeha, fa afaka tonga dia nataoko réinvestissement ao anatiny izy io, fa aleo atao retrait aloha dia ampidirina indray avy eo. Dia fomba fanaovana anazy, ny condition ny retrait raha ohatra haka ny capital ianao dia stoppenao lay trade, mandeha ianao ao anatin'ilay order ambony, raha le capital izy dia tsindrina fotsiny lay stop ety, dia azonao tonga dia miverina eto amin'ny USDT eto
ilay capital nataonao. Raha ohatra ka USDT ny capital nataonao, raha trône izy dia miverina eto amin'ny trône ao dia azonao atao retrait avy hatrany. Dia raha vao mi-réinvestir ianao dia tsy maintsy miandry an'ilay 10 jours indray vao mahazo an'ilay déblocage amin'izay fotoan'izay. Fa raha ohatra ka lay gain fotsiny tianao ataonao retrait dia tsy mila mistopper an'ilay ty satria ny gain sy commission fotsiny no ataoko retrait eto dia tsy mila mistopper an'ilay trade azany. Dia fanaovana anazy mandeha anao ato anatin'ilay USDT ato dia misy bouton ery ambany hoe withdraw, dia ity zany no tsindrinao dia manontany izy hitantsika ny condition eo ny adresy ampidirana anazy ny minimum du retrait dia $2, dia mampiditra ny mot de passenao ianao dia misy frais omeny eo rehefa compatible amin'izay zany. Normalement tokony $1 raha vao USDT ny ataonao retrait. Lasa tsika ampidirintsika avy hatrany efa nalefako tany amin'ny compteko FB ilay adresy avy any amin'ny adresy andifasako an'ilay izy ty le izy copieko iny dia amin'ny Bitget, adresy Bitget nakako an'ilay izy dia miverina any anatin'ilay pièce token dia collena eto tirina mahatraritra kely dia coller, dia tonga eo ny adresy dia sorata anato ilay $13 tatsika io meny eo ny frais dia $1 ozy izy dia mahazo $12 zany no azoko any amin'ny compte. Dia manaraka ampidirina ato ilay mot de passenao mahakasika anazy ty. Dia somary tapahakely ny vidéo mampiditra an'izay mot de passe zay satria manjary hitanareo ao ilay clavier koa dia averiko rehefa avy eo. Rehefa tonga eo izy dia klikena amin'izay ilay confirme transfer out dia confirme dia hitantsika fa 0,09 zany na 9 cents ny sisa ao amin'ny compteko zany. Dia raha miverina tsika any amin'ny home page dia actualisena dia hitantsika niala teo ilay $13 zany. Dia niandry aty amin'ny verina ary amin'ny compte Bitget zany zao dia hitantsika ety fa misy $13 ato amin'ny PP coin izay mahatratra 8 millions mahery PP-coin. Izy io karazana crypto anankiray izay niakatra be tamin'ny avril teo ny fironana, dia niakatra be izy tamin'ny voalohandohan'ny volana mai teo. Nisy olona lasa millionnaire tampoka tao anatin'izy io, fa teo amin'ny x3 teo ny anany azoko taminazy io dia ity le USDT izay nakako ny adresy ato amin'ny deposit ato ny misy an'ilay adresy andefasanao an'ilay crypto teo. Dia actualiseko le izy normalement tokony quelques secondes eo dia tonga ao le vola. Dia tonga ao anatin'ny compte Bitget tsika niandry teo amin'ny 2-3 minitra teo dia hitantsika tonga ato io ilay vola. Ary eto amin'izay zany afaka ampiasaiko io, afaka amidiko io, hitantsika le compte zany tafakatra $25 zany zao satria niala avy any ilay $12 nanampy ilay $13 dia tsy ambony, dia hitantsika lasa $25 le. Dia ohatr'izay zany ny atao rehefa manao an'ilay retrait ianao. Dia miverina kely amin'ny application zany tsika zao dia raha mijery ianao mandeha ianao amin'ny USDT ato dia ato amin'ilay out dia hitantsika io ilay retrait voalohany nataoko zany. Hitantsika eo $13 dia $12 satria misy ilay $1 frais zany.
ohatr'izay zany ny atao rehefa manao retrait ianao. Ny manaraka dia ahoana ny fomba nahazoantsika an'ilay centron na lay totsika hoe $7 teo eo ny valeur zany amin'ny ankapobeny. Dia ny fomba nahazoana an'io dia nisy poste atao amin'ny telegram group. Raha mbola tsy membre ianao dia miditra amin'ny signe ny telegram le faharoa eto ambany ety, dia miditra amin'iny ianao dia manaraka ny vaovao zay ataony zareo ao anatin'ny compte telegram. Mandeha ianao dia tokony tonga eto ianao amin'ny Baterstedt, ato ny androny andro poste farany zany hitantsika ny resaka déblocage. Misy taona izy io avelan'zareo na commentaire ato ny mampikambana tsirairay, misy taona bloqué-ny ohatrany amin'izao fotoan'izao zany. Dia raha mijeritsika misy scénario maromaro meny eo amin'ny fomba fanaona déblocage zay, na USDT na Tron. Zay tianao zany ny minimum dia $30 en USDT zany, na 600 Tron na 600 TRX zany, zay minimum. Dia misy condition maromaro moa reto ianao ohatrana zany zao satria raha afaka manao multiple na trade zany ianao ao anatiny ao ny teneniny, zany hoe le arakaraka ny haben'ny vola anaovanao déblocage no gain haingana kokoa ho anao. Dia ny anotanjy ampiakatra n'ilay $52 io hiakatra fa nataoko fotsiny vidéo ty manoro anareo fomba fanaona retrait mba tsy hisy fanontaniana tsony mahakasika an'izay zany. Fa mampatsiahy fotsiny izy eto ambany rehefa anao retrait ny principal anao na lay ataontsika dépôt voalohaninao iny na le ataontsika principal zany, dia mila stoppena ozy izy lay trade zany. Dia raha ohatra ka tianao fanindrony indray ianao manaraka mila anao dépôt anao zany dia miandry an'ilay 10 jours indray vao mandeha le déblocage. Zany hoe ny gain azonao par jour azahoana le 15% par mois iny mandeha foana, fa lay 0,3% any amin'ny 10e jour ty azavainy eto ambony ety, iny zany any amin'ny 10e jour vao manomboka indray. Ohatr'izay zany le izy raha ohatra ka nitapahanao zany satria nanao misy lanao an'le vola tampoka, dia nitsoahanao miaraka amin'ny capital anao zany. Zay zany condition amin'ilay retrait. Fa raha ohatra ka lay gainao no tianao atao retrait dia tsy mila stoppena lay trade. Dia tsy anao efa natoroko tany amin'ny vidéo ray tany aloha ny fomba fanaona dépôt, fa somary avery kely angambany toroko fotsiny hoe fomba fanaona dépôt alainao ty adresy eto ambony ety na miditra ianao ato amin'ilay hoe resave, dia mahazo an'ilay adresinao dia iny no aparitaka any amin'ny olona izay vidiananao anazy any. Fa rehefa tonga ato le vola dia miditra amin'ilay trade eto ambany amin'izay ianao dia ao amin'izay ianao no manaraka le condition zay omeny iny. Hoaseko amintsika rehefa avy eo moa zany le étape zay ny fomba fanamboarana compte sy ny fomba fanaovana dépôt rehefa avy eo. Fa ahoana ny fomba fanaovana trade? Fomba fanaovana trade manana ny 100 Tron aty aho dia fanaovana anazy miditra ato anatin'ny trade dia tonga eto ianao dia misafidy satria manana trade 100 Tron dia tsy afaka miditra amin'ny lay déblocage manoka faharoa eto, fa eo amin'ny voalohany zany no azoko atao anazy iny satria 100 hatramin'ny 599 Tron zany dia mahazo 0,5% par jour aho. Dia iny zany ny idirako dia ampidiriko ao lay 100 dia klikena fotsiny lay idirinao ato lay 100 dia klikena fotsiny lay start
dia confirmenao le izy a dia manomboka zay an'lay trade donc raha pisy 24 heures après iny aho mahazo gain avy am'lay centron de velako hitombotombo ao zany lay drone dia mireinvestir aho à chaque fois miakatra le izy dia mireinvestir de averiko aty indray mandeha lay 12 $ teo zany hoe 11 $ iny zany de miakatra indray zany lay de ato amin'ny USDT indray miditra am'izay fotoan'izay de miditra eto ambony fa tsy afaka miditra ato ambany satria fa stopeko indray izy reo rehefa feno 30 de mitambatra ho anankiray de ataoko ato ambany indray de lasa 80 mahery zany rehefa feno 30 le nataoko retraite teo sy zay vola anapiko anazy eo de miakatra de haingakaingana koa ny gain koa ny tanjoko dia mialohan'ny farany taona tonga 500 $ ny investissement ataoko ato satria hitako hoe haingakaingana kokoa tia raha mita am'le S-group fa S-group sécurisé kokoa dia zay zany tanjoko ny anahy hoe mieritreritra hoe ataoko tonga 500 $ ny capital de mahazo gain ambony kokoa iaho ohatr'izay zany ny atao fa andeha atsika ahoana ny atao rehefa nao an'lay inscription ianao karaha na famidinana kely antsary nanaovako anazy verina atsika ty amin'ny ordinateur dia ohatr'izao zany paoziny compte teo iny ny ataonao voalohany raha voazao anao membre vaovao dia ny ataonao voalohany miditra ianao anatin'ilay buttersteed.ai soratanao amin'ny Chrome ery ambony zay dia tonga eo anao dia misafidy an'ilay android.apk cliquenao iny de mitelecharge automatique mifandray amin'ny Play Store nao izy de tonga de mifandray de mitelecharge automatique le application vite zay de installeinao le application azadino amin'ny midébloquer an'ilay les sources inconnues ho an'ny téléphone anao raha ohatra ka tsy mety le izy vite zay dia miditra étape manaraka anao sokafanao le application de ny étape voalohany misafidy fiteny dia alainao le fiteny zay mety anavanananao anglisy ve sa frantsay ianahy matetika teny anglisy no alaiko koa raha ohatra ka ianao vahiny mipetraka eto Madagasikara mahita ny gasy mahita ny vidéo ty na avy any Inde ianao maromaro ny avy any Inde eto amintsika na avy any ataontsika Chine na Japon na Corée de atondray zay de vita ny sélection na fiteny de miditra étape faharoa de misy an'ilay miteny izy eto manazava an'ilay private key hoe copieny io zany rehefa avy eo de tehirizina tsara de iny no afahanao mirécupérer ny comptenao tsinona dia tehirizina tsara ny conseil koa vao manomboka eto amin'ilay safidy fiteny ianao de manaova imprime écran foana ny téléphone anao makany imprime écran makany foana zany isaky ny étape zany manao imprime écran ianao satria iny koa nafahanao manoro an'ireo olona hanao inscription aminao de vite zay dia miditra étape fahatelo omeny le private key de cliquenao fotsiny le hoe copie private key dia étape fahaefatra mandeha anao micréer mot de passe dia averina fanindrony le mot de passe de misy code captcha iny averina anao adiky eto de miditra étape manaraka indray anao étape fahadimy colenao eto am'izay lay private key eto ambony eto dia ampidirina lay mot de passe teo ihany averina anao ato ndray mandeha le mot de passe teo dia vita le comptenao de tonga amina compte voalohany ohatr'izao ianao mbola tsy sinina eo mbola 0 ny hitanao eo ambony eo dia inona ny atao manaraka de miditra ianao anatin'ilay invite ery ambony zany hoe miinvite olona ianao zany na
s'inscrire à partir ny invitation n'olona dia ny ataonao a raha nahita an'ity vidéo ty ianao a dia mampiditra n'ilay io code mavomavo hitanao eto ty 2SFEDX azadino ny S sy ny E majuscule 2 dia S majuscule dia F petit f zany dia E majuscule dia petit D petit x zay zany ny ataonao ao anatin'ny ao dia fenona amin'ny eo ambany eo raha miditra amin'ny invite iny ianao dia mahazo ny codenao sy ny code ampidirinao ao ambany eo zany ny code koa dia liena am'izay le compte dia mahazo eo amin'ny valeur ny 20 000 PS anao na $500 eo izy am'izao fotoan'izao manodididina ny 400 ka hatramin'ny $500 eo ny valeurany. De fomba fanaovana an'le trade ndray mandeha ianao zany mampiditra vola aloha, mampiditra vola ianao efa nazavaiko tany aloha le izy teo hoe mandeha ianao ery amin'ny alaina le copie eto ambony ety le compte eto ambony de mampiditra vola ianao alefanao amin'ny adresse na mividy ianao amin'ireo namana azo antoka zay nalefako amin'ny description vidéo eo ireo namana azo antoka azo ividianana dia manohy an'ilay étape ianao de raha ohatra ka $30 no miakatra ilay volanao dia afaka midébloquer avy hatrany ianao raha entre ataontsika 30 ka hatrany amin'ny $1000 latsaka ray zany hoe $999 dia miditra ato anatin'ity raha ohatra USDT izy dia miditra anatin'ity ianao raha Tron le izy ka entre ny 600 ka hatramin'ny 19 Tron no nananao dia miditra ato amin'ny ilany ato indray ianao dia débloquer avy hatrany lay $500 voazonao tao sy lay ianao na tsy miparene olona zany dia afaka miaina amin'ny gain ataonao iny zany sy lay déblocage sy ny gain lay 0,5% par jour azonao amin'ny investissement ataonao iny ohatr'izay zany ny fandehany ary azatara raha ohatra ka mahalinanao izy ty veriko indray mandeha zany le fomba fanaovana ny investissement teo miditra ianao voalohany raha ohatra ka nahazo le 20 000 token ianao satria non inscription tamin'ny code d'invitation koa dia mahazo an'ilay valeur $500 eo ianao na $400 dia miditra atao anatin'le trade ianao rehefa tafiditra ao le vola dia manaraka ty zao nanao investissement $100 le eto amin'le exemple eto dia misafidy an'ilay USDT AI trading dia ny étape faharoa étape fahatelo dia satria 100 le izy dia entre an'le faharoa eto zany zay dia ireny rehetra reny manaraka zany hoe faharoa fahatelo fahaefatra reo dia mety anaovana anazy daholo arakaraka ny moyen anananao dia 100 satria 100 le exemple anomenao dia cliquenao fotsiny ilay soratana le 100 eo ambany dia cliquenao fotsiny le start avy eo dia misy an'ilay hoe confirme dia vita le izy zay fotsiny ataonao dia vita le izy dia misy scénario vitsivitsy reto atoroko atsika ohatrohatr'izao zany ny gain raha ohatra ka somary ataoko ngedangedana amba le sary dia hitantsika tsara raha ohatra ka $100 no vola nataonao ao na USDT io na Tron zany 600 Tron iny dia raha taux dollar zany tena mazava tsara le ohatra dia hitantsika miditra $0,5 par jour ianao amin'ilay trade dia ny déblocage any amin'ny 10e jour vao mandeha dia hitantsika mahazo 0,3% par jour iny ianao zay mahatonga an'ity $0,3 satria ny 100 sur 100 fampialany dia lasa x1 le izy zany dia ohatr'izay foana zany dia raha jerentsika any amin'ny farany dia mahazo eo amin'ny $29
kelikeo eo amin'ny manodididina $30 eo ianao zany par mois, fa lasa 40 jours ny premier mois am'izay fotoan'izay raha mijery tsara tsika an'lay sary eto, satria inany antony a misy an'le 10e jour mbola tsy ahafahanao mahazo an'lay déblocage, fa raha manomboka eo amin'ny déblocage ianao zany manomboka compte a ka mahazo ray volana de mahatratra eo amin'ny $30 eo ny azonao, de manodididina ny 3 mois ekelikeo ianao zany a de miverina capital anao. Scénario ray voalohany zay, raha $1000 ndray izy na 1000 USDT a de hitantsika miditra $5 par jour ianao a, ary $3,5 par jour ihany koa ho an'ny déblocage. Eo amin'ny 10e jour foana manomboka ny déblocage a dia hitantsika reo a any amin'ny farany anao zany miditra any amin'ny $308 mahery any raha tambatra izy roa reo zany par mois. Ny par mois teneny koa a manomboka ny 10e jour aho a ka hatraty amin'ny 40e jour, zany hoe 30 jours zany zay a, eo zany ianao no manao an'le calcul zany, satria tsy maintsy apetraka ny zareo any anatin'le traite zany le volanao a, dia manana 10 jours zany reo, zay ny condition ahafahany a mahazo gain tsara omenanao stable zany. De scénario faharoa zany zay a $1000 zay. Scénario fahatelo a raha ohatra mampiasa $3000 ianao a de miditra $15 par jour ny gain amin'ny alalan'le trade a, dia mahazo ianao a $12.06 isaky ny déblocage zany. Dia hitantsika reo a miakatra foana le izy a, dia raha tambatra any amin'ny farany a raha manao an'lay $3000 ianao zany de mahazo hatrany amin'ny $990 par mois eo zany. Zany hoe matetika eo manodidina eo amin'ny 3 mois eo foana de miverina capital anao de afaka miaina ao anatin'lay gain nao am'izay ianao. Scénario farany a dia ity $10,000 ty a, de hitantsika de miditra ianao a $50 par jour, ary ho an'ny gain amin'ny trade zay dia ny déblocage a miditra ianao amin'ny $42 par jour ihany koa ho an'ny déblocage. Dia raha mijeritsika dia miditra eo amin'ny $3300 eo ianao a par mois amin'ny ankapobeny zany ho an'ny investissement $10,000. Tsika am'zany a lay tanjaka n'ity système anankiray ity a, raha ohatra ka mahaliana anao a de aza tara midira veriko kely indray mandeha ilay condition aloha, iaho de tsy conseil na investissement anao a, fa natao ty vidéo ty a base ana information fotsiny a sy partage ny information momba ny compte koa amitsika zay mba liana te hanao anazy ty, fa manao fikarohana ho anao manokana ataoko hoe mitady proof maromaro vao miditra amina système anankiray ianao. Zay zany a tadio tsara, tompona andraikitra rehetra am'izay décision ataonao anao fa tsy ny olona hafa no anomezanao an'lay décision zay niraisinao, tsy ny avy eo raha ohatra ka misy ny tsy fitezany ny système. Safidiko manokana niditra ato a, dia safidinao manokana koa niditra ao raha ohatra ka manao ianao, tsy akinao amin'ny olona mihitsy zany fiainanao fa aminao ihany. De ohatr'izay amin'ny ankapobeny momba anazy ty a, somary lavalava kely le vidéo fa ialana tsiny fa zay ninoko fa mampazava anazy faraparany indrindra ny fomba nazahoako an'lay 100 trône dia nisy an'ity poste tany amin'ny Twitter de tao amin'ny Telegram ihany koa nalefa ny Battlefield mi 10,000 trône zaraina amin'ny olona 100 ho an'ny manao an'ireto fepetra reto tany amin'ny daty ny 20-30
jona nanaovany anazy io a dia ny lanceny le izy a de nomboka 26 ka hatrany amin'ny 30 zany de 30 alina misasak'alina amin'ny 7 alina zany teneniny io le raha any États-Unis any New York no ajanona zany lay ataontsika hoe condition ty lalao ty de maromaro nandray anjara dia mba nandray anjara iaho a dia tafiditra tao anatin'le izy asehoko anareo zany zao a lay hoe ahoana ny fomba nazahoako an'le izy a de listé aloha iaho a rehefa listé iaho a dia hitantsika ty cryptomada hitantsika ty a de ao anatin'le zato zany dia rehefa listé ianao a dia nanaraka tsara le condition nameny zany aho a zay nahatonga ana ho listé dia ina ny atao manaraka ny teny izy hoe contacté ozy TPS sinna ty dia io zany admin ny momba an'le izy a de nandeha aho nifandray taminazy io a tamin'ny Telegram de hitantsika zao fotsiny ny zavatra nisoratako tany a hello iaho dia ray tamireo nazogain de naseko anazy le imprime écran le izy hitantsika ty cryptomada de nalefako lay lien momba ny compte Twitter dia nanontany aho hoe ahoana ny azahoako an'lay Centron dia niteny izy ok send me ny BS ho alianao ozy izy a dia ny BS adressinao a dia ny compte Twitter koa amin'ny imprime écran de nalefako daholo izy telo reo atsika ny compte koa ny adresy ny fan mandefa vola ty amiko a tena veriko eto le en lettre le izy a dia ty le compte Twitter ako dia niteny izy a hoe efa nalefako ty ozy izy lay gainko zany a dia averieno miaraka amin'ny imprime écran momba ny compte koa rehefa tonga ao le vola miaraka amin'ty texte ty a de manao poste andre mandeha anao de naveriko nalefany aminazy le imprime écran rehefa tonga ao le vola de ty zany a nanaovako poste any amin'ny Twitter de hitantsika zay a atao amin'ny profil koa io poste farany hitantsika nataoko eto io ohatr'izay fomba nahazoana an'lay Centron na $7 raha ataontsika gasy tsotsotra raha dollar anankiray ataontsika eo amin'ny 4000 mahery eo a dia manodididina ny 30,000 ariary eo eo zany na azoko maimaimpona vokatra ny fanarahana n'lay tao anatin'ny Telegram de saiko tsika mba manorina compte Twitter ihany koa de mifollow olona de ny olona koa mifollow anao a tsy voatery follow olona nefa anao a ina zao 98 io fotsiny follow-eko fa ny olona manara-diana 332 de noko hitomboatra any an-trano zay a raha mijery an'ty vidéo ty nareo midira fotsiny cryptomada misy tere 8 eo anelanelana na Jocelyn S group de hitanao a ny compte koa de araha le compte koa fa hitanao eny ihany koa ny vaovao mahakasika satria miezaka manaraka ny vaovao anatin'ny groupe ny Battlefield zany zay ny ankapobeny ny vidéo tsika mandram-piona ny vidéo manaraka indray veloma daholo tompoko all day.